Salam! Faly miarabantsika rehetra indray tonga sy eto amin'ny CPV araky ny hitanao dia efa tonga ireo vahiny izay nasain'ny Centre Parole Vivante sy ny révérende Miandriason ho an'ny conférence 𝗍𝗶𝗿. Hello Madagascar. Manahoana Madagascar. My name is Tony Fleege. Ny anarako dia Tony A Fleege. missionary evangelist from America. Missionnaire évangéliste avy any Amerika. I live and abide in Paris, France, Mipetraka any France and we have a church there. ary manana fiangonana any. We come to this nation Tonga tety amin'ity firenen'ity with izay good news. miaraka amin'ny filazantsara To many nations God has sent me, ho any amin'ny firenena maro izay nandefasan'ny tompo anay. but I come here today, this week, Fa amin'ity herinandro ity izay tonga eto with good news, miaraka amin'ny filazantsara which shall be for all people, izay ho an'ny olona rehetra, the poor, ny malahelo, the rich, ny manan-karena, the young, the old. ny kely, ny lehibe, Doesn't matter what denomination you're in, tsy misy fanavaka fahana. I have good news for all people. Manana filazantsara ho an'ny olona rehetra izay The good news of Jesus Christ. filazantsara an' Jesosy Kristy. And this gospel that Jesus said to go into all this gospel must go into all the world. Ary ilay filazantsara nytenenin' Jesosy hoe tokony ho aparitaka eran'izao tontolo izao We go in his name. dia amin'ny anaran'i Jesosy no andehananay. So I don't come here in my name. Tsy tonga eto ano ny anarako, I come here in the name of the Lord fa tonga eto ano ny anaran'i to Jesosy bring you good news. hitondranao ny filazantsara. Good news for the sick, Filazantsara ho amin'ny marary, you can be healed. afaka ho sitrany ianao. Good news for the poor, Filazantsara ho amin'ny mahantro, you can be rich. afaka ny anan-karena ianao. Jesus came to give us life. Jesosy dia tonga ho antsika hanome fiainana. So come and hear the gospel, Ary eno ny filazantsara what Jesus has done for us, izay nataon'i Jesosy ho antsika so that we could have eternal life. mba hahazoantsika fiainana mandrakizay. When you taste and see that something is good, Rehefa andramanao sy hitanao ny zavatra tsara, you want to tell somebody. mbola tianao ho zaraina amin'ny hafa And koa. I've tasted the goodness of God, Dia niainako izany fahatsaran'Andriamanitra and izany. I come to share with you, Dia izany no zaraiko aminao androany, to break the bread of life izay izara mofonainy, that will help you to grow spiritually, izay hanampy anao hitombo ara-panahy, that you'll be equipped to do the same works of Jesus. mba hanana ny ekipement ianao hanao ny asa ohatran'i Jesosy koa. So we're here to edify the local churches Dia izany no hatongavanay eto, and to strengthen the body of Christ. ampiray ny tenan'i Kristy. We love you. Tianay ianareo, Jesus loves you, Jesosy tia and anareo, I'm looking forward to seeing you. dia izany no jerenay. God bless. Tahin'Andriamanitra. Well, greetings. Faly miarabantsika rehetra. My name is Pastor Kevin, Ny anarako dia Pasteur Kevin, and I'm from the United States of America. tsy ta avy any Etazonia. And I live in this state of Iowa in the town of Waterloo. Dia zaho dia mipetraka any amin'ny Waterloo. And I'm so excited to be back in Madagascar. Dia faly indray tafiverina eto Madagasikara. I was just here in February of this year, Tonga teto moa zaho tamin'ny volana febroary lasa teo. and we just believe that God has great things for this nation. Ary zahay dia mino fa manana zavatra tsara ho an'ity firenen'ity Andriamanitra. God has put a love in my heart Andriamanitra nametraka zavatra betsaka tao am-poko for this nation here. ho an'ity Madagasikara ity. And I know He's not done with it. Ary haiko fa mbola tsy tapitra amin'ity Madagasikara ity Andriamanitra. And God has great and mighty things Dia manana zavatra betsaka sy ngeza ho an'ity ihany koa Andriamanitra for the people of this nation. ho an'ireo malagasy rehetra. I just want to invite you to come to this conference. Dia anasanao fotsiny aho hoe tongava amin'ity conférence ity. No matter how you find yourself right now, Na ohatrany ahoana fahatsapanao amin'izao fotoana izao. I believe God's going to touch your life Zaho mino fa afaka nikasika amin'ny fiainanao Andriamanitra in a miraculous way. amina fomba mahagaga. I believe the fire of God Zaho mino amin'ny afon'Andriamanitra is going to hit the place. izay tena ameno ny toerana rehetra. People's lives are going to be changed. Iova ny fiainan'olona rehetra. Healings are going to take place. Izy fanasitranana ihany koa ao. Miracles are going to happen. Izy fahagakana ihany koa amin'ny The fotoana. word's going to go forth in power, Dia andeha ny tenin'Andriamanitra amin'ny hery and your life will never be the same. ary tsy ohatra ny taloha intsony ny fiainanao. Bonjour chers amis, Miarahaba anareo namana rehetra. je m'appelle Alexandra Fleege Alexandra Fleege ny anarako. et je suis missionnaire Missionnaire en France et ailleurs. any Frantsa sy any amin'ny toerakafa ihany koa.
Et je suis dans votre bel pays cette semaine. Dia tonga eto amin'ity firenena tsara anareo ity amin'ity herinandro ity. C'est une vraie joie pour être ici. Tena hafaliana ho ahy ny fahatongavana eto. Et nous sommes ici pour amener de bonnes nouvelles. Tonga eto izay izara filazantsara. L'amour de Dieu Ny fitiavan'Andriamanitra nous a amenés ici. no nahatongavanay eto. Vraiment, le Seigneur aime votre pays. Tena tian'Andriamanitra ity firenenareo ity. Et vraiment, le Seigneur vous aime. Sady tena tian'Andriamanitra ianareo. Je ne sais pas qu'est-ce que votre besoin aujourd'hui, Tsy fantako hoe inona ny zavatra ilainao amin'izao fotoana izao. mais Dieu veut pourvoir votre besoin. Fa Andriamanitra te hamahany io zavatra ilainao io. Avant que je suis venue ici, Talohan'ny fahatongavako teto Dieu a parlé avec moi niteny tamiko Andriamanitra par rapport à un fleuve de la guérison mahakasika amina reniranona fanasitranana. qui va se passer dans cette conférence. Izay tena hiseho amin'ny conférence io. Donc, nous invitons, si vous êtes malade, Zany hoe manasa anareo zay raha marary ianao. si vous avez besoin de quelques genres de guérison, Ninina karazana fanasitranana mety ilainao Dieu veut te guérir. te hanasitrana anao Andriamanitra. La guérison, c'est l'amour de Dieu en action. Ny fanasitranana dia ny fitiavan'Andriamanitra miasa. Et Dieu veut guérir son peuple. Dia tena te hanasitrana ny fireneny Andriamanitra. La guérison aussi, c'est un appel pour le salut. Ny fanasitrana ihany koa dia mitondra ny famonjena. Et Dieu veut que les gens soient sauvés. Ary tian'Andriamanitra ho voavonjy ny olona rehetra. Donc, je sais pas qu'est-ce que vous avez besoin, Zany hoe tsy haiko hoe inona ny zavatra ilainao mais Dieu veut pourvoir votre besoin. fa Andriamanitra te hamatsy anao. Viens, Tongava, viens pour recevoir du Seigneur. tongava mba handre avy amin'Andriamanitra. Viens de toucher pour son amour. Tongava mba ho tsapanao ny fitiavan'Andriamanitra. Viens pour être transformé par sa parole. Tongava ho amboariny tenin'Andriamanitra. Il vient pour être guéri. Dia tongava ho sitrana. Jésus, il a parcouru la ville. Il est en ville. Jesosy dia nandeha tamin'ny tanàna maro isan-karazany. Et il a enseigné, Dia nampianatra il izy. a prêché Dia nitory filazantsara izy. et il a guéri. Dia nanasitrana izy. Aujourd'hui, c'est pas différent. Dia mbola tsy miovy zany androany. Nous vous aimons Tianay anareo. et j'espère te voir. Dia mino izay fahita anareo. To God anareo! Taï, je aussi.